Karama eo amin'ny toerana misy azy manomboka izao ireo mpiasan'ny Malagasy manerana nosy, indrindra ireo amin'ny toerana lavitra toa ny Brieville. Vita omaly teny Antaninarenina ny Fanaovan-tsonia fiaraha-miasa teo amin'ny tale jeneraly ny KRAOMA sy ny tale jeneraly ny Paositra Malagasy amin'ny fampiasan'ny PaositraMONEY andoavana ny karaman'ireo mpiasan'ny Malagasy manodidina ny 900. Fanadihadiny eo amin'ny sary ny Chanel. Fiatonana iray andro hatramin'izay ny fandoavana sy fakan'ny mpiasan'ny Malagasy ny karaman'izy ireo. Toa ny mpiasan'ny Brieville dia tsy maintsy miakatra ao Ambatondrazaka vao mahazo ny karamany ary lava ihany koa ny filaharana. Tranga izay miteraka fahatarana eo amin'ny asam-panjakana sy ny fifanakalozana eo amin'ireo mponina ka nandraisan'ny tale jeneraly ny Orinasa Malagasy vahaolana. Eto dia mamaly izany ny fanaovanan'izao fanaovan-tsonia fiaraha-miasa izao satria ho an'ireo mpiara-miasa zay any Betsika, any Ambilobe zany, ireo mpiara-miasa any Beana na any amin'ny faritra Maivatanana iny, indrindra ny any Brieville zay tena maro tokoa, dia eo ihany zany rehefa napetraka ao anatin'ilay système lay karama dia eo ihany dia efa afaka misitraka azy zareo ireo, ary tsy zay fotsiny ihany fa maro be misy an'ireo ao anatin'ny sehitry ny fitrandrahana ny volamena ihany koa. Dia misy an'ireo paheura ireo mpiara-miasa ireo zay eo amin'ny 2 alina eo no ao anatin'izany, ary io dia tebitebitsy ihany foana n'ireo olona ireo satria zany mikirakira volamena zany dia any ambanivohitra be any zany, ary tena afenina arak'izay azo atao mihitsy ilay resaka vola ity fitaovana ity nefany dia ahafahanao tena mametraka an'izany hoe fatokisana ao anatin'ny fampiasana ny volanao, fahazahoana ny volanao. Arak'izany ny PaositraMONEY manomboka izao no andoavana ny karaman'ny mpiasan'ny KRAOMA. Ankoatra ny tombontsoa azon'ny mpiasa amin'ny hafainganany fandraisana karama sy ny fahafoanany tahotra dia hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny orinasam-panjakana ihany koa ny fampiasana ity PaositraMONEY ity. Ny faran'ny volana izao no izany no anomboka indray karama eny amin'ny Paositra Malagasy ireo mpiasan'ny KRAOMA. Vita omaly teny Antaninarenina ny Fanaovan-tsonia hampiara-miasa teo amin'ny KRAOMA sy ny Paositra Malagasy ho fampiasana ny PaositraMONEY.